Tsy mitaza-potsiny ihany koa ireo malagasy mpiray tandrazana. Manoloana ireo mpiray tandrazana traboina tamin'ity cyclone enao ity. Manoloana izany dia nanao tolo-tanana ny scoutisme malagasy manerana ny nosy amezana fanampiana ireo mpiray tandrazana ka ho an'ny teto Antananarivo dia tetsy amin'ny lapan'ny tanàna Analakely androany no nanatanterahana izay tolo-tanana izay. Izay tratry ny aina no atao ary avan'olon-drehetra ny skoto. Izany indrindra no nahatonga ny firaisan'ny scoutisme eto Madagasikara nanatanteraka tolo-tanana ho famonjena ireo traboina noho ny cyclone. Tetsy Analakely no natanterahana izany io maraina io. Ny antom-pisian'ilay izy moa zany fantatsika moa fa ny fikambanana scoutisme dia fikambanana manabe tanora ho tian'Andriamanitra ny ho tian'ny firenena ary andray andraikitra eo amin'ny fianakaviana. Izany fandraisana andraikitra amin'ny fianakaviana sy ny firenena zany no antony mahatonga miantso hoe misy voina lehibe mitrangany eto amin'ny firenena dia andao hanao hetsika. Voalohany ny hetsika atao dia tena makany amin'ny goaikely sy le tanora vavy sy ny tanora lahy kelinay izay misy traboina ihany koa amin'ny fahatany regny na laiza satria ny scoutisme dia manerana ny Madagasikara. Misy ny fahatany any Sava izay vodona, misy ny any Maroantsetra ary eto Antananarivo dia izay fanabeazana ny tanora anday andraikitra. Tsy hijanona eto Antananarivo ihany moa ny hetsika fa dia toy any amin'ny faritra rehetra. Ahitana skoto avokoa moa ny faritra eto Madagasikara ka dia fiaraha-mientana no nantsoin'ireo mpitarika aty amin'ny Fohibe.